noho ny toezavatra mampalahelo nisy eo tany amin'ny faritra Atsimo Andrefana izay fangalaran'ny Sinoa ny tany tantra malagasy dia mbola maneho an-trany ny tsy fifalianay izahay amin'ny noho ny izao toezavatra mampalahelo izao. Efa misy ny fanolorana an'ilay raharaha eo anivon'ny fitsarana isan'ny kolokolo satria dia misy tompon'andraikam-pandrakana no ambadika an'izao raha maloto izao. Misy ihany koa ny fitoriana izay napetraka teo anivon'ny fitsarana malagasy. Efa nisy ny fandresena izay niazo dia nisakana amin'ny fitsarana mihitsy ny fakan'ny Sinoa ny tanotantra ao amin'ny commune Basibasy ao amin'ny distriktan'ny Morombe dia sorana hatrany ny fitsarana malagasy zany noho ny zany vokatroa nomen'izareo any tantsaha malagasy izay mitovy karazan'anina. Eto dia miteny fa tsy jano eto ity raharaha ty raha tsy voasazy daholo ireo tompon'andraikam-pandrakana ambadika izao raharaha maloto izao ary mbola iverina aminareo ihany ny ratsy vitanareo. Ny antso ihany koa ny folo amin'day malagasy mitafika rehetra na miaramila izany na zandary sy ny sisa mba andray andraikitra ary anambotra an'ireo Sinoa izay mampijaly malagasy mitovy aminareo mba hiaro ny malagasy sy ny fananany ianareo fa tsy ataon'ny sasany ho herim-pamoretana sy ampijaly ny malagasy mitovy aminareo. Raisina andrivitrareo ary sambory ireo mpitondra fandrakana mpamaritra ny arenan'ny malagasy, mpangalatra ny arenan'ny malagasy. Misaotra tompoko.